Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia fa 17 volana marsa ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mandray anao isa-tokantrano amin'ity maraina ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara ny zan-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao tombonandro, nomenao tombontona ihany koa ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa izay miainy ny ankonanay tsirairay avy ary raha mbola misokatra ny masonay ary miaina izay ankehitriny dia noho ny fahasoavanao. Ka dia mametraka am-pelatananao ny momba anay rehetra izay amin'izao maraina izao ka tombokay amin'ny fandraisana ny teninao izany. Komite zaray io amela amin'ny fahadisoana sy ny helokay rehetra ary ihany koa hiteny manoloana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ranomaso sy tolona. Nalaina amin'ny Asina Apôstôly toko 20:7-10 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanomboky ny Tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakapanahy izay nanjo ahy tamin'ny fanotrehan'ny Jiosy. Amen. Nanomboka tamin'ny andron'ny Adama hatramin'izao androntsika izao ilay fahavalo lehibe dia nampiasa ny heriny mba hampahoriana sy handringanana. Ankehitriny dia miomana ho amin'ny fanafiana farany hamelezana ny fiangonana izy mba azahoany manarona tsara kokoa ny tena toetriny sy ny fikasany dia nataony izay hanehoana azy amin'ny fomba izay tsy teraka fihetseham-po afa-tsy ny fanesoesoana na fanarabiana azy. Mahafaly azy fatratra ny anaovana ny sariny ho toy ny zava-mahatsikaiky na maharikoriko na hafahafa bika ihany koa tahaka ny hoe biby na olona. Raha fetsy aok'izany Satana tany am-pandohana, manahoana moa izy ankehitriny rehefa avy nahazo traikefa tao aorianan'ny arivo-taona maro. Kanefa Andriamanitra sy ny anjely masina ary izay rehetra mitoetra amin'ny fankatoavana ny sitrapon'ny Tompo rehetra ihany koa dia hendry noho izy. Ireo izay manolo tena feno amin'ny raharan'Andriamanitra ka manao an'izay analana sarina ireo famantahan'ny ratsy ary mampahafantatra ny Kristy amin'ny olona dia ho afaka hiara-mijoro vavolombelona amin'ny Paoly amin'ny filazany momba ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakapanahy. Tsy manam-pahefana hifeny sitrapo na hanery ny fanahy hanota ilay mpaka-fanahy. Azony atao ny mampangorohoro fa tsy azony atao ny mandoto. Mety hampitondra fanaintainana izy saingy tsy afaka ny hanapentina. Tsy mahay mamaky ny fisainantsika Satana, saingy hitany ny asantsika ary reny ny tenintsika ary avy amin'ny fahafantaran'ny taranak'olombelona hatry ny ela no hamolavolany ny fakapanahy mba hamelezany antsika araka ny fahalementsika. Ary matetika loatra isika no mamela azy hahalalany tsy ambaratelo mety azahoany mandresy antsika. Endre engany eka hifehy teny sy ny asa ataontsika isika. Namela an'i Kristy tamin'ny fakapanana sika sy fetsy indrindra Satana, nefa resy tosika hatrany izy tamin'ny fifandohana rehetra. Ho antsika no niatrehany an'ireny aty ireny, ireo fandresena azo no ahafahantsika handresy ihany koa hanome hery ho an'izay rehetra mitady an'izany i Kristy. Ka Kristy no herinao tokoa ka na mandalo zavatra sarotra aza isika dia aoka joro hafe ihany koa na ny zavatra alokan'ny vava na ataontsika na ny tanana na ny alehan'ny tongotra izany. Dia riko tsara indrindra amin'izao maraina izao mba hanana tontolo andro mahafinaritra mba hampitahiana sy mba hampasoavan'i Jesosy ianao. Amen. Riranay tsara indrindrany-danitra mbola misotro anao izay amin'izany teninao izany, misotro anao ihany koa mba mitaona anay sy mankahery anay mba ahafahanay mijoro aminao. Dia mametraka am-pelatananao ny momba anay rehetra izay na ny fanirianay, ny fahasalamanay, na ny zavatra tianao kasaina rehetra, na ny manaintaina ao anatin'ny fo, iny fa na nivon'ny fiarahamonina dia apetraka am-pelatananao mba ialaony an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.